sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Indro tamy ilay tompo mahery eo antanany ny fanjakana sy ny fahefana ary ny voninahitra. Amin'ny fofeno fitiavana no aloragna fiarabagna amintsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mamitambatra atsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eo ave jiaby tratran'izao fety fankalazagna ny nisehoan'ny tompo na ny epifania izao. Koa amin'izao fety fankalazagna magnetriketriky ny nisehoan'ny tompo izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe izao tontolo izao no iren'Andriamanitra ho eglizy fianakaviany. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Izay ampaminany mitsangana ka mamirapirata ry Jerusalema fa miposaka ny fahazavanao ary miposaka eo aminao ny fahazavan'ny tompo. Indro ny aizina fa manarona ny tany ary ny haizim-pito manarona ny firenena, fa ny tompo kosa no miposaka eo aminao ary ny voninainy miseho eo aminao. Mandroso eo amin'ny fahazavanao ny firenena ary ho eo amin'ny famirapiratany fiposahanao ny mpanjaka. Atopazo manodidina ny masonao ka jereo izy rehetra mivory mankaty aminao. Ny zanakao lahy tamy avy lavitra, ny zanakao vavy entina antrotroana. Ahita izany ianao amizay ka ho miramirana, hibitaka sy ravoravo ny fonao, fa hivantana aminao ny haren'ny ranomasina ary ho tonga ao aminao ny rakitry ny firenena. Ho rakitry ny angamena vava zavon-tany mba mindrameva avy any Madiana sy Efa ianao. Ny any Saba rehetra ho avy hitondra volamena sy emboka mandry
ary hitory fideran'ny tompo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana nye Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina havagna, aoka orenareo ny fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomenahay ho anareo, izany hoe ny fanambarana nampahafantatrahiny ny zava-miafiny izay tsy mbola nampahafantariny ny zanak'olombelogno tamin'ny taranaka tany aloha, toy ny nanambarana azy ankehitriny tamin'ny apôstôly ny masiny sy ny mpaminaniny ao amin'ny fagnahy masiny dia izao: ny gentily dia tonga iray lova sy iray tena ary mpiombona fampanantenana amin'ny Jiody ao amin'ny Kristy Jesua noho ny ninoan'ny evanjely. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna nye Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia.
Iombantsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoany izany. Evanjely masigny dia Jesosy Kristy nosoratany Masinda Matio voninahitra ny ho anao ry tompo. Izy koa fa teraka tao Betlehema Jodea Jesosy tamin'ny andron'ny Herode mpanjaka dia indregny nisy mady avy tagnantsinanana tonga tao Jerusalema ary nivolagna hoe eza ho eza moa le mpanjakan'ny Jody voteraka fa efa nahita lakintana tagnantsinanana izahay. Ary zegny baka mahatonga zay nandeha ty itsoka azy. Izy koa fa narigny zegny ndraiky Herode mpanjaka dia tetry izy mba amin'olo jiaby tao Jerusalema ke namory lohan'ny mpisorogno jiaby ndraiky mpanora-dalàgna tamin'ny vahoaka izy ary nagnontany azy hoe eza marigny moa tirahan'ny Kristy ary zare namaly azy nagnano hoe ao Betlehema agny Jodea fa izao no voasoratra ny mpaminany. Ary anao ry Betlehema tanagnany Jodea tsy anao no kely indrindra amin'ny renivotry Joda fa avy aminao no ivoahany mpanjaka zay fean'ny Israely olonaka. Dia nalain'i Herode mangingigny reo mazy ke noadiadiny mafy ny andro zay nisehoany kintana taminy. Ary naniraka azy ho any Betlehema izy nagnano hoe andehana fotopotory tsara ny amin'izegny zaza zegny ary izy koa fa hitanareo dia mba volagna koa zaho za ndraiky mba andeha agny itsoka azy. Ary izy koa fa naregny tamin'ny mpanjaka zare dia lasa nandeha. Ary indro ilay kintana hitany tagnantsinana fô efa ny aloha lalagna izy mandrapa janonany teo ambonin'ny toerana zay nisy lay tsaiky hely. Faly dia faly izy koa fa nahita ilay kintana ary rehefa niditra tao agnatin'ny tragno izy dia nahita tsaiky lehilahy hely ndraiky reniny Maria ke niankoko nitsoka azy. Ary izy koa fa nisokafindreo kibakibandreo dia nanolotro fagnatitry ho azy izy reo dia volamena emboko magnitry ary mira. Rehefa notorony Andriamanitra hevitry tamin'ny nofy izy reo ny tsy veregnandreo any amin'ny Herode dia lalagna hafa ndraiky no nimboandreo nody any amin'ny tany fipetrahandreo. Izany ary kankalazantsika ny tenin'ny tompo dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mbola ao anatin'ny fankalazana Noely tokoa isika zao. Noely Andriamanitra eo anivosika, Andriamanitra zay sy hita maso miseho amintsika, sy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika, ary izy Andriamanitra no misahirana no ny fitiavany ka manaiky toetra eto anivosika. Zany ny Noely, asika zay maniry mba anakatra an'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra fa sy atakatra azy naoviana naoviantsika, ka izy no nidina ary nidina farany ambany, zany hoe nisahirana izy ary zay no vaovao mahafaly ny Noely ary zay no ankalazaisika amin'izao Noely zao. Andriamanitra miara-monina amintsika no Andriamanitsika mibaribary zany amin'izao alahady ny epifania zao. Zao tokoa no ankalazasika nisehon'ny tompo, zay nidikany hoe epifania. Mbola ao anatin'ny Noely zany zao alahady zao niseho tamin'izay vonina andray azy izy tompo. Raha mandinika tokoa isika dia ireo feny faniriana ka nitady azy no nisehon'ny tompo. Nefa raha tena marina araka ny voalazantsika teo dia izy no nisahirana anatona an'ireo olona ireo, tonga izy ho an'izay feny fahamarinana, feny fanetretena, feny fahasoram-po, ary dia izay i Maria Josefa ka zary fianakaviana voafidy hiainany ny zanak'Andriamanitra ny maha-olombelona azy. Torak'izany koa ireo mpiandrondry nanambaran'ny anjely fa misy zaza teraka ao Betlehema, ny anarany atao Emmanuel, Andriamanitra eto amintsika, ary dia feno hafaliana, feno fiderana ny anakoako niaraka tamin'ny anjely ny feon'izy ireo. Fa ireo mpiavonavona kosa dia tsy afaka nandray azy. Hitasika zany tamin'ireo mpandray vahiny nilaza fa tsy nisy toerana ho an'ny Josefa sy Maria, ary Jesio ao akibon'ny Maria
na dia ny trano mbahiny hitambarana aza. Ary tahaka izany Herôda zay nyrenesika tamin'ny 20 Desambra iny ny tantarany namonony ireo zaza sy manatsiny. Eo ny toetra sik'olombelona, vokatry ny avinavina, vokatry ny fialonana, vokatry ny fitiavatena, vokatry ny lainga sy ny fitaka, dia mikatona tanteraka, migatra ny fosika ka sy afaka mandray izay Andriamanitra misahirana tonga miaramonina amintsika. Ka amin'izao alahady ankalazasika ny Jesoa eo anivosika epifania dia mampibaribary fa sy ny vahoaka an'Andriamanitra fotsiny no tadiavin'Andriamanitra. Ny ataoko hoe vahoaka an'Andriamanitra io dia ilay vahoaka voalohany ary sy ka ny irian'Andriamanitra sy ireo ihany fa isika ziaby ho fianakaviany, olo raika ao aminy, ho frately toto hoy ny Papa, ho mpiray tampo. Fa izao tontolo izao manontolo misy no iriny iombona aminy, ary zay no ambaran'ny Epifania, zay no ambaran'ireo mazy. Ary izay nolazain'i Isaia mpaminany ao amin'ny vakiteny voalohany, ao koranesika ny filazan'i Isaia mpaminany an'izay, misangana ka mamirapirata ry Jerosalema fa miposaka ny fahazavanao ary miposaka eo aminao ny fahazavan'ny Tompo. Indro ny aizina fa manarona ny tany ary ny Ezipito manarona ny firenena, fa ny Tompo kosa miposaka eo aminao ary ny voninany miseho eo aminao, mandroso eo amin'ny fahazavanao ny firenena ary eo amin'ny famirapiratany fiposahany ny mpanjaka. Jerosalema, tanàna masina, tanàna mpiadanana, Jerosalema vaovao zay hitondra fiadanana vaovao ansika, ka ingany izao fankalazantsika ny Epifania ao anatin'izao adi-piainana maro sambihafa, amin'izao tebotebo maro etresika zao, amin'izao fetresika nyity taona vaovao ity, ka mahatonga asika manontany tena hoe anao inona indray ve re ity taona ity no hipololotra ao am-posika ny fanantenana ary foazisika ny finoana ary rehetrehitra ny fitiavana araka nampianarin'ny Kristy lay eo anivosika. Ka amin'izay anampy asika iomina bebe kokoa amin'Andriamanitra sy ao am' Jesosy ary iova ny fiainansika, ary dia hitasika zany amin'ny fiainan'ireo mazy. Izany no ambaran'ireo mazy avy any Antsinanana namakivaky ny firenena maro ho an'ny Betlehema isaoka ny zanak'Andriamanitra. Azo lazaina fa io voalazany izay io no antenaisika ho vokatry n'izao synôda izao, miara-dalana isika, miara-mivavaka, miara-mandinika entan'ny fanahy masina, ka miroso tahaka n'ireo mazy, miroso am' Jesosy ka mazava ny fiainansika tao anatin'ny aizina. Ka raha ireo mazy izay sy nahita ny lalakombana indraindray, ary zany itsika ao anatin'izao adi-piainana etresika izao. Inona moa no atao hoe fiainana mazava, fiainana ao anatin'ny fiadanana, sy inona fa noho ny fandraisasika ny Tompo eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika dia miova ny fifandraisasika. Ilay fifandraisana telo mandrafitra ny mahaolona antsika, izay averintsika matetika fa tena potika ankehitriny ary nijaka ny vokany isika. Sy inona izany fa ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, toy izay ho mpifahavalo ka mandripaka ny ala isika dia aoka hiavana amin'ny zavaboary, amin'ny tranombe iombonana, ka isika olombelona no hikolokolo sy hiaro ny zavaboary, anorona ny tranombe iombonana, ka ny zavaboary amin'izay mamelona sika sy ho mpiaro asika. Torak' izany koa no hivelomasika ny fihavanana sady kristianina no malagasy isika, sy lay fihavanana nampianarin'ny Kristy ka mahatonga asika ho mpiray tampo, ho frately toty, olo araika isika ziaby, zary fianakaviam-ben'Andriamanitra isika ka midera sy mankalaza azy. Marina tokoa ny fianakaviana mifankatia no paradisa, ary zay no irisika raha mifampitrotra isika araka ny nampianarisika matetika. Aoka ifampitrotra ny fianakaviana araky ny afatra ny Papa tamin'ny 1er janvier, melona
tontolo mikolokolo fifandraisana sy fifanakaloza-kevitra, tontolo anampy asika ifampitrotra ka amin'izay ho tony ary ho tondra asika amin'ny fampatoniana sy fiadanana sy fandriampahalemana. Toy izy asika ary ny fibanjinana izao fetiny Epifania izay noely sika olombelona eran-tany, ny fampanarina azo sika soana manaraka ireo voalaza sika ireo dia sy ampy raha niezaka sika fosiny anefa no hoentsika anokatra ny fosika amin'Andriamanitra. Marina ary averimberina ilaina dia ilaina ny ezaka, mila angovo sy fahaizana ny fandalinam-pinoana fa ny tena ilaina dia ny fisolovany fanahy masina. Io no ambarany kintana nanoro lalana an'ireo mahazy mikatroka ny sinôda ary sika ry kristianina ava-malala fantaro fa sy asa sika olombelona fosiny ny sinôda, tsy manao atelier sika na atrikasa araky ny voalaza, sy izany ny sinôda, tsy araky ny hevitra izao tontolo izao ny antsika miatrika ny fifampitrahofa sika, fa mila ny fisolovan'ny fanahy masina isika. Matetika isika mihevitra fa araky ny famakiasika ny tenin'Andriamanitra sy ny ezaka ataosika dia ampiova ny fiainasika, ampy amin'ny firaisam-po amin'Andriamanitra. Eny ry kristianina havana, ilaina ireny ary mampirisika ny fianakaviana rehetra efa naverimberina zany mba hanana baiboly isa-tokantrano ary apiditra ny lakroa ao amin'ny tokantrano ary amaky ny tenin'Andriamanitra ary andinika ny tenin'Andriamanitra fa mba ahitantsika ny lalakombana fa aoka ho fianakaviana miara-mivavaka, zany hoe manokatra ny fosika amin'ny fanahy masina aloha. Ary zany no mampiavaka ny sinôda amin'ny atelier sy ny atrikasa sy ny fivoriana ataon'izao tontolo izao. Ny asika dia everina ho tahaka ny senakla mandrakariva sy ny fivoriana ataosika. Nanaiky ny taritiny ny kintana ireo mahazy ka tonga tao Jerosalema nanontany any Herôda izy ireo, aiza ilay mpanjaka ny jody voateraka fa efa nahita ny kintana tany Asinanana izay ka nankaty mba hisaoka azy. Dia nalainy Rôdy mangingina ny mazy ka noadihadiny fatratra ny andro nisehon'ny kintana taminy ary naniraka aza ho an'ny Betlehema izy, nanao hoe andeha ka fotompitory sarany amin'ilay zaza ary rehefa hitanareo dia lazao aho mba hankanesako any koa hisaoka azy. Indrisy fiasaram-belasiny no nataon'ny Herôda satria sy izay ny tao anatin'ny sainy sy hisaoka ny zanak'Andriamanitra izy fa anapotika hamono any zanak'Andriamanitra. Ry kristianina hava-malala, aza matoky ny olona maro samihafa fa aoka atoky ny fisolovan'ny fanahy masina, atoky ny fampianaran'ny eglizy. Zany no maha eglizy katolika sika, zany no mahazanaky ny eglizy sika, atoky ny eglizy sika ny lalakombana amin'izao andro sarotra izao. Mbola maro ny Herôda zay sy misahatra mitarika ary mametraka fanontaniana amin'nganana ary dia hitasika ny zava-misy eo anivon'ny eglizy. Marina mpanota ihany koa isika fa sy hoe lanjely ka ireny rehetra ireny no arorotiny rasy ka aoka isika ibebaka mandrakariva ary anao tahaka ireo mazy anaiky ho taritiny ny kintana ho soloviny fanahy masina isika ka ho tonga any amin'ny Jesoa ary zay nokendresika amin'izao sinôda izao ka sy voafitaky ireo Herôda maro isan-karazany n'izao fotoana izao. Fa indrindra Herôda tady ampanofy amin'io no averimberisika amin'ny tanora tandremo ho voafitaky ny mpapanofy isika mampanantena zavatra sy ho tanteraka misy ary manapotika ny fiainasika ary dia anisan'izany ireo zava mahadomelina zay mampanofy asika, mampanantena sika zavatra maro isan-karazany ary eo ihany koa ireo fampanantenana maro ateraky ity tambazotra sosialy zay réseau sosialy zay maro ny voafitaka ary anisan'izany ireo mitady andeha any an-dafy zay
avy eo vao feno ny fahadisoam-panantenana vokatrin'izay ary ho indrindra ny ambarany evanjely ary fampianarana ho asika rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy ireo tsy hiverina any amin'ny Herôda dia lalakafana lehany nody ho any amin'ny fonenany. Izay ilay nofo tena tsara, ilay nofo nanampy an'i Josefa. Ilaina ny manonofy fa ny mampanofy no mila mitandrina tsara isika ary maneky hotoroany Andriamanitra hevitra, ary zany no irisika ho vokatry n'izao synode izao. Ry kristianina ava-malala, Herôda dia azo lazaina fa vokatry n'izao tontolo izao, vokatry ny lôzika n'izao tontolo izao, zay mpanjakazaka, mpamon'olona, feno fanontaniana nefa sy zay ny tanjona sy fahavononana ibebaka ny fanontaniana petraka fa no ny fony feno fialonana sy avonavina fitiavatena. Mbola manjaka zany amin'izao vanim-potoantsika izao. Ireo mahazo kosa ny bebaka satria sy nanaraka ny torohevitra Herôda fa nanaraka ny kintana, nanaraka ny fisolovan'ny fanahy masina ka nahita ny zanak'Andriamanitra. Fampianarana lalina ho ansika izany ho isika teo. Mila safidy ny fiainana, oka sy voafitaka ireo mpampaninofo maro atolotra izao tontolo izao sika ka very, ary dia hitasika ny vokany amin'izao krizy korontana virus izao. Anisan'izany ho isika teo ny zava-mahadomelina zay tena Herôda mpamono misy hatramin'ny kely aza tadiavany hovonoina. Milaza i Masindahy Matio ao amin'ny evanjely fa faly de faly ireo mazy nahita ny kintana, ka rehefa niditra tao an-tranon'omby izy ireo dia nahita ny Maria sy Josefa ary Jesosy zazakely ka niankoka ny soka azy. Hafaliana tokoa rehefa mifanozo amin'i Jesosy, rehefa miona amin'i Jesosy, raha tanteraka ny fionana amin'i Jesosy dia mirehidrehitra ny fo tahaka n'ireo mpianatra tany Emaosy. Enganie ahita faliana mandrakariva isika isaky ny mankalaza Eukaristia satria io ny faratampony amin'ny fionana amin'i Jesosy. Engany hitondra faliana ho asika ihany koa izao synode izao zay ifanozosika sika samysika ary ifampitrotra amin'i Jesosy isika. Ahoana ary no afatara fa miona amin'i Jesosy tokoa isika? Mahita ny asan'ny fanahy masina isika rehefa feno hafaliana sy aravoana. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo i Masindahy Paoly ao amin'ny taratasiny ho an'ny Filipianina. Hafaliana sy fiadanana no nienan'ireo mazy raha nahitan'i Jesosy izy ireo. Ilay fampanantenana amin'ny iran'ny voninahitra ataosika, voninahitra fiadanana eo tao tany, andeha isika isoka izany mpamonjy voateraka, izy ilay nandasana. Ny kritera faharoa fa tena mifanozo amin'i Jesosy sika dia sika mahafoy, ary zay no ahafantarana fa niona tamin'i Jesosy tokoa sika. Nafoy ny tena sarobidy tamin'izy ireo ny mazy, ny volamena manambara ny mahampanjaka, ny emboka masina manambara ny Mahandriamanitra, ary ny mira manambara ny fahambonian'ny olona rehefa tonga ny fahafatesana, manambara fahafoizana zany rehetra zany. Zavatra sarobidy teo amazy ireo natolony ireo, nahita an'Andriamanitra izy ireo ka izay ny arena sarobidy. Enosika zany tamin'ny tantarany Zake, fantatrasika zany tamin'ny tantarany Abrahama, tantarany Paoly, samy mahafoy izay manambara ny fiombonana amin'Andriamanitra, manolotra izay sarobidy aminao amin'Andriamanitra, izany ny fiainana maha-kristianina. Engany amin'izao fetresika ny synode izao mba hoe ve miaradia olona velona miomona mandray an-tanana ka zary iraka tabernakla velona tokoa ny isika tsikiraikiraiky sy ho tanteraka izany raha sy vonina isika afoy tahaka an'ireo mazy. Raha tiasika ho noely mandrakariva ny fiainansika dia hokarisika ho feno hafaliana sy aravona ary vonina afoy izay mafoy no ao anatin'ny hafaliana sy ny fiadanana. Raha mafoy tokoa isika dia araka ny voalazan'ny vakiteny faharoa, ray lova sy ray aina ao amin'ny Kristy. Ny zetily dia tonga ray lova sy ray tena ary mpiomona ny fampanantenana amin'ny zody ao amin'ny Kristy Jesosy no ninony evanjely.
Zany namitiana ny masindahapoly azy ry kristianina havana. Raha lazaina amin'ny teny hafa zay de olo raika ao amin'ny Kristy isika jiaby, ka iroso lalindalina koa amin'ny fiainana maha-kristianina katolika, ary de zany no kendresika amin'izao synôda izao, ka ho alalintsika neny finoansika katolika, ka rehefa mandalina azy sika dia iainasika katolika isika, ka resika tanana zay inosika katolika isika, ka hozaraisika amin'ny hafa ny finoansika katolika isika, ka ankalaza isika zay inosika, ka tanteraka no maha-génération mpanorona antsika. Ry Jesosy Tompo, tsy olombisy no antsoinao anatonanao, fa ny olon-drehetra eto ambanin'ny masoandro. Solotenanay ireo mazy, i Gaspara, Melchior, i Baltazara, zay mono anarany, indreto izahay ary miara-miatrika n'izao synôda fahafito zao, iombonanay amin'ny synôda eran-tany. Ry Jesosy, ampio anaraka ny fampianaranao izahay, anatanteraka ny sitraponao. Enao nikitana mitarika anay amin'ny fiainanay, ampio zay amin'ny vavaka sy dinika ataonay manomboka any amin'ny fianakaviana eglizy kely, ahitanao mandrakariva ka atonganao ahafoy ho an'ny hafa, ikasaka ny soiombonana ka ho génération mpanorona izahay, ho eglizy olona velona sy eglizy tranon'Andriamanitra. Masiny Mario, teo anao raha tonga ireo mazy ka nandray azy ireo. Reso ary ento any amin'ny Jesosy, na de sy mendrika aza izahay izay ezaka ataonay amin'izao synôda izao. Masinday Josefa ray mpiaron'ny eglizy eran-tany, matoky ny fiarovanao zay, satria maro ny zavatra mifaomaofao amin'ny fiainanay. Mila Baba izao andro zao hoeny Papa, ampio ary ireo tompona ndraikitra isasokaziny, na eo anivon'ny fianakaviana, na eo anivon'ny fiarahamonina, na eo anivon'ny fitondram-panjakana, fa indrindra ireo mpikaroka ho taritiny kitana de Jesosy, ka ho vonona anatanterana ny politika tena lavorary, dia ny fanompona sy ny fahafoizana eo am-pikatsahana ny soa iombonana sy eo am-panjakana ny rariny sy nisiny, de hiada-pinaritra izahay menakavy. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no isoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no isoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra, i Jesosy, lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Faniro. Sun.